ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Manaraba tsika rehetra riavako malala tratra ity alarobia fa 7 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra tsika anio dia ny jaune toko 9 jaune toko 9 andiny fa 7:30 ka hatramin'ny andiny fa 7:70 jaune toko 9 ny andiny fa 7:30 ka hatramin'ny andiny fa 7:70 fakitsika amin'ny laran'i Jesosy ny teny. Dia namaly ireo ka nanao tamin'ny hoe Abrahama ny rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo dia izay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany Abrahama, ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fitsangatsangana izahay, iray izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy amin'Andriamanitra no nivahako sy nakanetsako taty. Fa izaho tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka. Nahoana no tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono'olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga. Fa satria milaza ny marina dia tsy inonareo. Iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina ny lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay efa amin'Andriamanitra dia mihaino ny teniko. Andriamanitra dia mihaino izay efa amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fa 7:30. Raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Zavatra mahazatra ny ataontsika hoe ny kolotsaina ny antikité riavako malala na zavatra ny ainana moa zany, fomba fiainana teo amin'ny vanim-potoanan'ny antikité no hoe ny asan'ny ray aman-dreny no asan'ny zanaka. Zany hoe misy zavatra lovana zany, ka ny ifandovana tamin'izany fotoana zany hatrany amin'ny testamenta taloha io dia tsy ny tany ihany, tsy ny tany ohatra na ny anarana ohatra na, fa isan'ny ifandovana koa ny asa fivelomana. Ny zanaky ny tantsaha dia tantsaha, ny zanaky ny mpanao asa tanana dia mpanao asa tanana, ny taranaky ny mpitondra fivavahana dia mpitondra fivavahana amin'ny ankapobeny io. Satria tsy nisy mihitsy tamin'ny fotoan'andro sekoly manokana izay ataontsika hoe anofanana arak'asa, fa ny fianakaviana no mampita ny fahaiza-manao amin'ny taranaka. Ny fianakaviana dia mety ho mampiana-tena, tsy maninona fanao zany tamin'ny antikité, fa matetika ny zanany dia manaraka n'iny asany fotsiny. Ary ndraindray aza ilay asa dia ifandovana hatrany amin'ny taranaka 7, 4, ary mety hatramin'ny 100 taona mahery aza dia taranaka iray no nifandimby nanao ilay asa. Ary manaraka ankehitriny dia mbola misy an'izany, mbola misy horloger ohatra any ampitan-dranomasina dia efa any amin'ny taranaka 4 izy. Misy mpamboly divay dia efa mety amin'ny taranaka 9 izy, sy ny tahaka izany. Ary dia ito dia hoy Jesosy manao hoe raha ohatra ka zanaky Abrahama nareo dia ny asan'ny Abrahama nataonareo. Raha taranaky Abrahama nareo dia mandova ny asan'ny Abrahama. Fa satria tsy taranaky Abrahama nareo dia zavatra hafa mihitsy ny ataonareo. Fa inona moa ny asan'ny Abrahama ry havako? Inona ny asan'ny Abrahama ary tsy hita
tao amin'nyreto jiosy zay miresaka amin' Jesosy reto. Raha toa ka tena jerena amin'ny lafiny ara-panahy, la tena jerena amin'ny lafiny ara-panahy, marina loatra fa azo jerena amin'ny lafiny tena ekonomika koa zany a, hoe na moa ve mpiopotrany Abrahama reto olona reto, moa ve marina tahaka ny Abrahama, raha jerena amin'ny lafiny etika koa marina tahaka ny Abrahama ve izy, sy ny sisa rehetra, fa nde jerentsika amin'ny lafiny ara-panahy kokoa inona ny asan'ny Abrahama. Raha miteny Jaona hoe asa eto de tsy tena lay asa fivelomana ihany ao anatiny zany, fa mahafoka be mihitsy raha miteny izy asa. Raha toa ka jerena tsara ny asan'ny Abrahama ao amin'ny testamenta taloha ka tsy hita tao amin'reto olona reto, de ny voalohany ny asan'ny finoana. Asan'ny finoana. Abrahama de olon'ny finoana. Olon'ny finoana, ary zay mahatonga azy hoe raha mino. Tsy hita tao amin'reto taranak'i Abrahama reto ny asan'ny finoana. Raha toa ka mijery tsara ny toy ny tantarantsika de tena tsy nino an' Jesosy mihitsy, ary zay ny olana. Tsy nino an' Jesosy mihitsy ho zanak'Andriamanitra, ho avy amin'Andriamanitra koa aza. Ireto jiosy ny hainao an' Jesosy reto, miresaka amin' Jesosy izy, fa tsy niaino mihitsy ny tenin'ny Jesosy, tsy niaino ny fampianaran'i Jesosy, ary de tsy nino mihitsy an' Jesosy ho nivoaka avy tamin'Andriamanitra, na avy tamin'Andriamanitra, na iraka Andriamanitra, maika moa fa ny zanak'Andriamanitra de vao maika tsy nino. Raha toa ka jerena ny hoe ny asan'ny Abrahama de ka tsy hita tao de ny finoana, fa inona ny vato misakana ny jiosy tsy nino, ary mety vato misakana ny olona ankehitriny koa tsy mino ndriavana. Inona ny mahatonga ny olona tsy mino ary? Mahita olona be lehibe tsika tsy mino tahaka am'ty hitatsika amin'ny jiosy ity a, fa inona ny tena vato misakana ny tsy finoana? Zavatra anankiroa. Ny voalohany a de ny vato misakana amin'ny tsy finoana de ny fieverana fahatokisatena diso tafahoatra loatra. Nany hoe ny olona rehefa matoky tena loatra ary fahatokisatena io de fantrika ataon'ilay ratsy, fantrika mihitsy. Mety ataontsika hoe sotoavina, mety valeur zava-dehibe ny hoe fahatokisatena amin'ny lafiny sasany, fa tsy le fahatokisatena mampiorona ny olona loatra ny tao amin'ny jiosy, fa le fahatokisatena mandrava lay ataontsika hoe maizy azy indray aza. Fahatokisatena manika ny zavatra tsara, fahatokisatena mampikatona ka tsy te handray zava-baovao intsony. Ny dikan'teny hoe 1:7 tsy mba teraka avy tamin'ny fitsangatsangana zahay, irairay zahay dia Andriamanitra ihany. Eo lay fototry ny tsy finoana de ny fanamarena-tena, ny fahatokisatena, ary ny fieverana ho ny tena ihany ny tena tsara. Isan'ny ao ambadiky zany isana tonga nyreto jiosy reto sy nandray an' Jesosy. Ny heveriny fa efa feno izy, ary de nanjary ny avinavina mihitsy ary izy. Rehefa natoky tena loatra izy de ny avinavina izy, ary tsy netiny nandray intsony na de ny zavatra natolotr'Andriamanitra azy. Indraindray afaka malala ny olombelona omen'Andriamanitra zavatra betsaka. Fa indraindray rehefa omen'Andriamanitra zavatra betsaka ny olombelona, mety ho fahazavan-tsaina io a, mety ho talenta io a, mety ho fanomezam-pahasoavana io a, mety ho fitahina manokana io a, mety ho fianakaviana io a, mety ho loharan'ny poirana io a, mety ho tanindrazana io, na inona mety zavatra omen'Andriamanitra. Satria loharan'ny soa Andriamanitra de zao, rehefa tompon'ny olona le zavatra omen'Andriamanitra ireny, de manjary takony reny ny zava-baovao tokony mbola anampy ato aoriana, ary rehefa takony reny de tonga tratran'ny avinavina izy, tonga miavinavina izy, ary mieritreritra fa tsisy tsara hafa azo omen'Andriamanitra, azo raisina intsony, efa feno loatra ny tanana. De ozy manao hoe mahatonga ny olona latsaka ao anatin'ny tsy finoana
de tsinona akory fa tena avinavim-panahy avinavin-kevitra na fieverana manao hoe tsy mila zavatra fafazoko antoka fa ty anatiny tena tsara zay nefa ny de fandrika ataon'ilay ratsy ary mampenjerany olona amin'ny lafiny ara-panahy fa hitantsika amin'ny andiny ty any zany fa ny faharoa de izao zay ataontsika hoe mety ho fandrika koa amin'ny tsy finoana de ny tsy fananana fanetretena ny tsy fananana fanetretena ny tompo manao hoe nareo ange tsy mety miaino azahoana fa koa malala fa ny fetezana iaino de fanetretena ny fetezan'ny olona iaino raha misy olona zany ka manaiky iaino izy de fanetretena zay ny olona matetika ny olona tsy ampy fiainona de matetika olona lay ataontsika hoe manana lay ego diso tafahoatra loatra any ka manjary izy mandrakarivany lasa ivony zavatra rehetra de izy ihany ny tiana ianona ary zay ny fakapanahana le jiosy reto zay ny fakapanahana ataon'ilay ratsy teo anoloany ary dia tsy afaka ny intsony izy efa feno ny sofiny feno ny lohany feno ny fony de tsy afaka nandraina inona na inona tsony izy hany ka latsaka tao anatin'ny tsy finoana izy eto ary Jesosy de manokatra varavarana miala avy amin'ny tsy finoana maka amin'ny finoana miala avy amin'ilay takantataka-ny Abrahama mihitsy hoe niasan'ny Abrahama de izy nino fa ahona ny lalana ry afaka malala miala avy amin'ny tsy finoana maka amin'ny finoana raha tarafina amin'ity resadresaka dinidinika ny fanaovany Jesosy sy ny jiosy ity de zao nampifanatrehan'i Jesosy tam'ilay tena endriny marina ny jiosy mieritreritra hoe zahay zahay any tsy teraka tamin'ny fitsangatsangana fa izy moa teraka tamin'ny fitsangatsangana de reo jentilisa reo nanodidina azy reo grika ny eritreretiny hoe teraka tamin'ny fitsangatsangana araha jerena ara-tantara aza dia Ismaela ohatra izay tsy zanaky Abrahama fa zanaky Agara dia reny lay tsy eritreretin'ny Jiosy reny le tondrono ho teraka tamin'ny fitsangatsangana na koa ireo zay ireo tsy mino rehetra manodidina azy ozy manao hoe avany amin'ny tsy finoana makany amin'ny finoana avany amin'ny fanaovana ny asan'ilay ratsy makany amin'ny fanaovana ny asan'ny Abrahama de zao ry afaka malala inona ny lalana nampifanatrehan'ny tompo hijery ny tena endriny marina ny jiosy saritava ny teny amin'ny jiosy ary tsy tena nitarehany zany eo aminy nitarehany Abrahama no ny salorany de ny tompo manao hoe esory ny saritava iny fa tsy tarehany Abrahama mihitsy reny aminareo tsy toetrany Abrahama mihitsy io ataonareo io tsy akanjony Abrahama mihitsy io akanjonareo io tsy io ny tena izy fa meteza hijery ny tena nareo ary de ny zavatra nitranga de zao lasa ilay tsy nety nijery ny tenany mihitsy reto jiosy reto tsy nety nanatrika ny tenany marina izy fa any amin'ny Abrahama mandrakariva ny masony de ny tompo manao tsy taranaky Abrahama nareo de nasaritava fotsiny ataonareo fa tsy tena izy nareo raha ny tena izy de mpisantoky nareo zany na santoky nareo taranaky Abrahama santoky nareo eny ambony reo moa de tena tenen'ny tompo mihitsy hoe raha taranaky Abrahama iareo andina fito amby telopolo nefa nitady amono aho fantatria fatanaky Abrahama nareo nefa nitady amono aho zany hoe tena mpisanto tsy tena izy nareo zany de afaka malala de milalana ataontsika hoe tian'Andriamanitra mba hatonga atsika ho akany amin'ny finoana de ny fanekentsika hijery ny tenantsika mihitsy zany hoe ny fananatsika fanetretena ka ametrahantsika solomaso ny fahatsora-po sy ny fahatsora-piainana de mijery ny tenantsika ao anatiny ataontsika hoe fahatsorana na fahadiovam-po ao anatiny ataonareo amin'ny teny frantsay honnêteté hoe enao raha mijery ny tenanao iza no hitanao de fa ndraindray dia mety endrika hafa no maritatsika ny tenantsika fa tsy zay ny hitan'Andriamanitra atsika
ndray endrika hafa hoe zay nge ohatran'izao hoe zay ange ohatran'izao hoe zay ange fa tena mety ho endrika hafa mihitsy nefa izy ny tompo anao hoe anty zany ange tsy zany ianao tsy zany ianao tsy ho teneninao io mihitsy ianao fa saritavy io fa ianao de zao ary dia izay lalana avany amin'ny tsy finoana makany amin'ny finoana na lalana makany amin'ny toetra andevo makany amin'ny toetra ny Abrahama satria io tenenin'i Jesosy eny ambony io hoe manao hoe raha ny zanaka na manafaka anareo dia afaka tokoa ianareo zay manota dia andevony ny ota andeny fa 10 eo ambony kely eo zany hoe miala avy amin'izay toetra izay ny matetika ny ataontsika hoe ny toetra ny mpanompo tamin'ny fotoanandro ny toetra ndefy tamin'ny fotoanandro dia tsy manana ireareana fa tsy ny tompony tsy manana tsy samijery ny tenany akory satria tsy manana olazaina mihitsy izy hivelany tenany fa ny hafa mandrakariva no ireareana ny hafa mandrakariva na izay tsy tena izy no ireareana hoe zay zao ohatra zao zay ny tompo no ireana ary dia hoy Jesosy zany manao hoe antsy tsy tokony ny anarany Abrahama no ireareanareo fa afaka manao mihoatra lavitra noho i Abrahama angenareo afaka manao mihoatra lavitra noho i Abrahama fa tsy voatery i Abrahama no ireareanareo satria toetra mpanompo zany toetra andevo zany fa izao tokony hatrehinareo marina hoe izy ianareo asa mijoro manatrika izany maha izy azy ny teny zany eo no manompoka ny lalan'ny finoana zay le fanetretena anaiky hijery hoe iza moa Andriamanitra iza moa ty tenako ty iza marina manoloana ny teninao iza marina manoloatra ny sitraponao eo no manompoka ny finoana fa mety ho fijery diso tsika teo ny hijerentsika ny tenantsika fa ny faharoa zay mandingana makamy mahatongany hoe avany amin'ny sifona makany amin'ny finoana inona lay lalana faharoa dia ny fanekena iaino ny tenin'Andriamanitra fanekena iaino fanekena andiny tena amantatra ny tena amin'ny tena izy marina ary ny faharoa dia izao fanekena hijery an'Andriamanitra ka tsy ho latsaka ao anatin'ilay toetra ny fiankinana na lay toetra ny fahantrana manjary antrana mantsy zao reafako rehefa mandiny tena ny olona dia mandrakariva miafara amin'ilay ataontsika hoe fanameloha-tena na fanambaniana tena fa izao rehefa avy mandiny tena ny olona ka hita ny tena endriny marina ny mahampanota azy ny mahatsinitsinina azy dia miaino ny bitsiky Andriamanitra mampahery azy izy miaino ny bitsiky ny tenin'Andriamanitra mampitraka azy izy hoe za ty anao mandrakariva na io aza ny toetranao ary amin'izay fotoan'izay rehefa manaiky iaino ny tenin'Andriamanitra io izy rehefa avy ny andinika ny tenany ka ny aino ny tenin'Andriamanitra ny aino ny feo an' Jesosy Kristy tompo dia mitraka izy mitraka ny olona mitraka tonga mpanompon'Andriamanitra ary manana toetra n'olona tompona andraikitra manana toetra n'olona tompona andraikitra amin'izay tompona andraikitra amin'ny tenany tompona andraikitra amin'ny finoany ary mangetaeta ny androso ireto jiosy reto dia tsy nanana etaeta ny androso mihitsy tsy nanana etaeta ny andray zava-baovao tsy nanana etaeta ny andray zavatra ataontsika hoe inona ny tsara kokoa noho ity eto am-pelatanako ty tsy nanana etaeta akory no hoe sao dia misy tsara noho ity eto amiko satria jamby izy satria tsy nanana fanentretena izy satria tsy ampy fandinena ny tenany izy satria tsy nentina ndray ny fanamasina izy dia fa tsy zany ry avako ny lalanao ianao zao kristianina ianao efa nandray an' Jesosy dia inona no afatra ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy manao hoe zao efa tsy mpanompo intsony ianareo fa sakaiza zany hoe ianao sakaizan'Andriamanitra noho ny tenin'Andriamanitra dia sa mijery no avy sa olona mandray andraikitra ary zay manao ny asan'ny Abrahama ny asan'ny Abrahama faharoa zany zay magnanantsika azy hotsika hoe lalany mino fa ny asan'ny Abrahama faharoa dia ny asan'ny fandraisan'andraikitra ny asan'ny fandraisan'andraikitra Abrahama nge nampanantenainy tompo hoe ataoko maro ny taranakao ataoko betsaka ny taranakao sy ny sisa rehetra fa zao le afako malala iny le tenenin'ny Paoly mandrakariva tenenin'ny amin'ny epistile ao Hébreu hoe no hamarinina
tenin'ny Jakoba raha tokoa mamarina koa azy hoe no amarinina tamin'ny asa izy zany Abrahama rehefa nyteny hoe mino de hitanao ny fandraisana ndraikitra nateraky ny finoany ny lalana ny diaviny hitanao ny fandraisana ndraikitra ny fijoroany tao anatin'ny antsoina hoe finoana no zany de afaka malala eto ande izao avany amin'ny finoana makany amin'ny tsy finoana de izao ny fiainona sy ny fanekenao handray atanana ny fiainanao azakinina amin'ny hafa ny fiainanao fa raisao tanana ny fomba ndraisanao an-tanana ny fiainanao de ny finoanao inona ny hoe reto reto a de nieritretra mandrakarifa hoe zay nge tsy diso satria zay taranaky Abrahamy ary narara azy ary de zao vitany no ny teny mananao hoe Andriamanitra ke efa nanao fanekena tamin'ny Abrahama razanay ho aizo tsony Andriamanitra sanatria toko efa vita fanekena taminy zay tsy maintsy mitaranay Andriamanitra de hoy ny tompo amin'ny fiasantsaramasina raky ny lika hoy ny tompo manao hoe ain'Andriamanitra manangana taranaka amin'reto vato reto sao nareo mieritreritra hoe taranaky Abrahama zay efa apototry ny azy ny famaky fa ain'Andriamanitra ny manangana taranaka ho an'reto Abrahama ho an'ny Abrahama amin'ny alalan'reto vato reto sady nitondron'ny Jesosy le vato zany nge mafy be zany le olona zany mireare be mihitsy zay taranaky Abrahama zay ohatry zao de hoy ny tompo taminy temany hoe ain'Andriamanitra manangana taranaka ho amin'reto vato reto de nakanontsa marary be zany teny zany la izy ianao zany mirearea mainao anao nefa ny tompony hoe tsy zany no izy tsy zany nareo reto vato reto raha ain'Andriamanitra manangana taranaka mafy be zany teny zany avako marary mafy lay teny fa tsy mbola takatry ny Jiosy ihany satria fa mafy ny fony satria mafy be ny tenin'ny Jesosy eto manao hoe satria zanaky ny devoly afaka malala ny zanaky ny devoly any de tsy mahay miaino ny tenin'ny Jesosy ny zanaky ny devoly zay teneniny eo de tsy mahay mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra isika koa zay afaka malala tena zanaky Abrahama no ny amin'ny Jesosy de mahay miaino ny tenin'ny Jesosy tsika mahay miaino ny tenin'Andriamanitra isika ty mofo ty afaka malala de inona kainy ateraky ny fiainona ny tenin'Andriamanitra amin'ny tendiny tsohatra masina vitsivity ero ampianatanantsika ity ka hiavahantsika eo tsy mino de ny tenin'ny Jesosy manazava ny voalohany de zao ny ahafantaranao fa zanaky Abrahama ianao taranaky Abrahama ny amin'ny Jesosy de zao ianao mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy ary izany ndre afaka malala fahatsapana anaty tsy faharesendahatra ao an-tsainy zany ndraindray raha mety tsy voazava ny sainao mihitsy zany raha ohatra ka manazava aminao manao hoe roa ampina roa mira efatra roa ampitomboina efatra mira valo petraka tsara mihitsy zany lojika zany ao anatin'ny sainao fa raha miteny hoe Jesosy zanak'Andriamanitra mety tsy voazava ny saina maha-olombelona zany fa takatry ny finoana le afaka malala tsapanao anatinao fa mariny zany tsapanao fa mariny zany na dia tsy voapirofo ho tahaka ny roa ampina roa azy fa ny finoana ao anatinao de mahatonga anao mahatsapa hoe tena mariny zany ary ianao mpamakina ny soratra masina de mahazo antoka fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy tsy voatery ho takatraratsainy zany fa tsapanao fa marina ao anatinao hoe za mino fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy satria nahoana satria taranaky Abrahama ianao satria voafidin'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ianao de tsapanao ao anatinao zany ary tonga marina tonga fahamarinana iaingan'ny fiainanao zay le tenen'ny Jaona hoe fahamarinana verité hoe tonga marina zany tsy voapirofo ara scientifique tsy voapirofo araka lojika tsy voapirofo ara tantara mety hoe voasoratra tany amin'ny boky ny fanjakana tany aninona vefa tena zanak'Andriamanitra Jesosy fa ny soratra masina zay toam-pilatanantsika mampino anao ary zany finoana zany tsapanao anatinao no miery ny fanahy masina de samy teny ianao manao za mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy zay finoana zay anefa ho Jesosy de tsy avy aminao satria ny zanaky ny devoly tsy manana an'izany mihitsy izy fa ny zanaka ty engamjanjony ity de ianao manana an'izany ary zay ny maridefy fa zanaky Abrahama ianao satria ianao mino tsapanao ao anatinao ao
ary marimahatonina amin'ny fanekempinoana ianao fa zanak'andriamanitra Jesosy zay zanaky Abrahama ianao. Fa ny faharoa zay ateraky ataontsika hoe ateraky ny mahazanaky Abrahama atsika sy ny asan'ny Abrahama atena fanarahantsika ny asan'ny Abrahama de zao ny finoanan'i Jesosy. Fa ny faharoa dia ny fanekentsika iaino ny tenin'Andriamanitra. Vita be efapolo izay avy amin'Andriamanitra de ny haino ny tenin'Andriamanitra. Avako malala ny fiainona ny tenin'Andriamanitra de maridrefy ahafantaranao fa taranaky Abrahama fa manao ny asan'ny Abrahama ianao, zany hoe zanak'Andriamanitra ny amin'i Jesosy. Ianao miaino, tia miaino ny tenin'Andriamanitra, ianao tia miaino mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ianao tia miankona, ianao tia mivavaka, ianao lina ny fanaovana ny tsara, ianao lina tsy voatery hoe isan'andro isan'andro ke ianao hoe tsy hoe miaino angidy tsy voatery hoe tsy miasa mihitsy, tsy mamokatra, tsy zay loatra. Fa lay hoe miaino eo de ny hoe lay zavatra ataonao mihitsy, lay fiainanao, lay zavatra dia ataonao miainga amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia otsika manao hoe izay avy amin'Andriamanitra zay taranaky Abrahama izay mino an' Jesosy tompo de tia miaino ny tenin'Andriamanitra. Afaka malala ito ampamaranana ny epistily zay nosoratan'i Paoly ho an'ny Galatiana de miteny atao hoe izay rehetra natao batisa ho an'i Kristy de nitafy amin'i Kristy ary tonga taranaky Abrahama. Zany le afaka malala taranaky Abrahama isika de manao ny asan'ny Abrahama. Ny asan'ny Abrahama finoana. Ny asan'ny Abrahama fandraisana andraikitra amin'ny fandraisana andraikitra ny fiainana, fandraisana andraikitra ny fiainan'ny tena hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raisiko tanana ny fiainako amin'ny alalan'ny finoko ary de hoentiko manaraka ny sitrapon'Andriamanitra zany fiainako zany. Ny taranaky Abrahama de mahay miaino ny tenin'Andriamanitra. La Jesosy Kristy eto amin'izay fiainana ny avako ampahery anao ary ampifaranao lalandafa satria taranaky Abrahama ianao, zanaky ny fitahiana, zanaky ny fahasoavana, zanak'Andriamanitra. De tsy anaikozongozon'ilay ratsy na ny fanoloran-tenanao na ny fahatokinao an'Andriamanitra. Ivavaka sika tompo misotranao zay fa nampahafantarinao anay raha namaky ity filazantsaranao ity zahay fa zanaky Abrahama, taranaky Abrahama noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaky, noho ny amin'ny batisa. De ampianaro zay tompo ho zanaky ny finoana, matoky anao, ho zanaky ny fitahiana, mifaly aminao, ho zanaky ny teny fikasana handray an-tanana, ny fiainanay amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokinanao. De izay reharehanay tompo de ny famelan-keloka nomenao ny tamin'ny alalan'i Jesosy. Aoka ny tananay ho fenona ny fahasoavanao, azavelanao ho variana zay tompo amin'ny fiainana andavanandronay fa ataovy mahay mametra-panontaniana isan'andro ny amin'izay andrasanao aminay, ny amin'ny sitraponao ary ny amin'izay fantatrao fa tokony ataonay. Tompo vavaka aminao zahay, ampaherezo zahay amin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Ny fovatonay de ova ifonofo ary ny fanomponay anao tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina zay, mba hifanaraka amin'ny sitraponao zay rehetra ataonay, hifanaraka amin'ny teninao. Omeo fo mahay miaino zahay, omeo fo mahay mity zahay, omeo fo feno fanetreteny zahay. Esory aty anatinay ny fireharehana fahatany amin'ny zavatra zao tontolo zao. Esory aty anatinay ny fizahozahoana fahatany amin'ny zavatra zao tontolo zao. Fa aokenao Andriamanitra ao amin'i Jesosy no reharehanay. Amin'andro Kristy mpamonjy. Amen.